mila manoana, mila mijoro ireo raim-pianakaviana itsika satria afaka manatanteraka sy manomea izany anjaradiditsika izany amin'ny fanoana anazy amin'ny alalan'ny asa, amin'ny alalan'ny fahaiza-manaontsika rehetrarehetra. Ka andao ary itsika andray andraikitra manomboka ao amin'ny tokantranontsika, eo amin'ny fianakaviantsika, eo amin'ny fiarahamonina misy atsika, eo amin'ny sehatra rehetrarehetra misy atsika dia asehontsika fa afaka mijoro, afaka mandray andraikitra, afaka miarina sy mirahina itsika vehivavy mba hananatsika izany firenena mandroso izany. Koa andeha ary isika irahina aneo ny firaisan-kina feno eo amin'ny fampandrosoana amin'ny sehatra rehetrarehetra misy atsika, fa rehefa mandroso ny any amin'ny fotony misy atsika any amin'ny tokantrano any amin'ny sehatra rehetra misy atsika dia ho tanteraka ny hoe firenena mandroso. Koa lahoery ary vehivavy namako, andeha isika irahina, andeha isika hijoro ao anatin'ny firaisan-kina mba ho fampandrosoana ity firenentsika ity. Dia hoela velona anie ny vehivavy, hoela velona anie ny firaisan-kinatsika vehivavy.